manatitra ny araba tokolasy dobovavy Andriamatoa Eli Arabe vahiny filohan'ny antokotrikafo sady mpiambana mpitarika ny fikambanana Masokoro Arivo lasa Ampanantananarivo no vahintsika ato anatin'ny fandarana zaray miarabanao Andriamatoa Eli Arabe vahiny. Miaraba anareo eto amin'ny CM radio miaraba ihany koa ny mpanaraka fandarana tokantrano. Ny tany Toliara nafapana ny faran'ny herinandro teo nisy indray ny fifandonana teo amin'ireo hoe fikambanana Voromahery manohana ny tetikasa basy Toliara sy ny fikambanana Mazoto nisy ny ainana fohy tamin'iny manohana ny fahitan'Andriamatoa Eli Arabe vahiny an'ilay fanambarana nataon'ny OMC Toliara n'ilay hoe pakakeriny asandalo no nisy fa tsy resaka fanotoina na basy Toliara tamin'ny faran'ny herinandro iny mitovy hevitra amin'izay ve Andriamatoa Eli Arabe vahiny hoe nampangaina ho dalo indray zany reto manohitra ny tetikasa basy Toliara reto raha tena izay to. Ny fanamarihako voalohany aloha dia filohan'ny otrikafo ny tenako fa filoha lefitra kosa ny fikambanana Masokoro sampana Antananarivo zany hoe filoha lefitra fa tsy filoha akory. Mahakasika ny fanontanianao dia marina tokoa hoe niparitaka tamin'ny tambazotran-tserasera nanomboka ny asabotsy ariva teo nanomboka tamin'ny Nora Mahery ny vaovao indray zany mahakasika ny zavatra misy ao amin'ny commune Ankilymalinika fokotanin'ny Benetsy moa zany marimarina kokoa. Inona moa zany ilay zavatra niseho mialohany iny nahafatesana namana mpiara-mitolona vao amin'ny fikambanana Mazoto iny dia ireo le namana vao amin'ny fikambanana Mazoto moa zany ny sasany ny vatandelahatra ireo le mbola mihery any anaty ala amin'izao fotoan'izao vokatry ny fanoherana ny tetikasa basy Toliara moa zany dia fantatsika hoe lasa enjehana izy ireo efa ho telo volana eo zao zareo anoa mipetraka any anaty ala any. Dia ny zavatra misy tamin'ny herinandro io zany nisy olona ny raha ny lehibe ny fikambanana Voromahery zany dia ny maître Julien moa zany zay no ahafantarany rehetrarehetra azy naniraka olona izy andeha anaty ala zany hanapaka hazo hanaovany fefy. Zay zany no ny antombohan'ilay resaka. Nahita an'izay reto avy amin'ny fikambanana Mazoto izay mihery ao anaty ala miaro anio ala io dia niteny tsotra tamin'ireo le olona ny raha ny lehibe ny Voromahery hoe tsy azonareo tapahana ity ala ity fa miaro an'ity nataonay eo. Tsy hitako ny ajosoana amin'izany olona miaro ny tontolo iainana olona miaro an'ilay ala zay no nataon'ireo naman'ireo zany. Rehefa aveo moa zany niverina tany amin'ny mpaniraka azy dia ny lehibe ny fikambanana Voromahery ireto ilay olona ny raha ny anapaka hazo ireto dia nanao tatitra tany amin'ny lehibe tsy faly. Vokatr' izay zany lehibe ny fikambanana Voromahery ny maître Julien dia reny nytoy andara hitantsika nampandefa mpitandro filaminana nandeha nanafika an'ireo namandreo atao amin'ny zanapokotany atao hoe ampasy magniliko moa zany dia tao no nitrangan'ny fitifirana laingy ny filazana fa hoe nitorabato nitifitra ireo le namana avy amin'ny fikambanana Voromahery ny fikambanana Mazoto ireo tsy manana fitaovana piadina sahala mibasy zany ireo namandreo ny apelatanany ka aza mandaingy ianareo zany ao anatin'ilay izy ka lasa avilinareo ilay resaka. Vokatr' izay moa zany dia maty ny namana bénéfice moa zany izay fantatry ny tena tsara satria namana mpiara-mitolona zany voatifitra teo amin'ny tendany izy mivoaka nakaty amin'ny atony izay no nahafaty azy. Rehefa maty navelan'zareo teo lasa ilay mpitandro filaminana rehefa navita ny mission amin'izany. Ny zavatra misy tsy ho fantatra ny mpitandro filaminana mihitsy ilay toerana io satria force mixte reo zay avy any Toliara zany fa ny mpitandro filaminana eo an-tanàna tsy mahasahy manao an'izay acte zay. Nampiasaina zany ireto le avy amin'ny fikambanana Voromahery reto hitarika an'zareo any amin'nkizo rehetrarehetra heverina fa misy an'ireo namandreo zay eto dia manamarika fa fotoana iresahana zany dia aloha voaka hozy ny lehibe ny Voromahery eo fokotanin'ny Benetsy zany ny tena fitaovana eo am-pelatanan'zareo dia iretendry zany zay no anaran'io niaraka tamin'ny prala Raitapo be ny tanàna Ankilymalinika nitarika an'ireo olon'ireo nandeha nankany ampasy magnilika nitarika an'ilay force de l'ordre zany nanao an'ilay fitifirana satria tsy ho hitan'zareo mihitsy ireo. Dia zay zany manaprofo fa hoe ny nananganana an'ilay Voromahery ange zay efa niresahana tany am-boalohany dia hoe milisy natsangana mihitsy ireo isashe alatsiny amin'ny teny vahiny amin'ireo le namana Mazoto zay manohatra ny tetikasa basy Toliara eo satria manahirana zareo le fijoroana le namana dia vonoina zany zay ny mendrika an'le namana zany satria miaro ny tanindrazana tena hoe tena efa miverina any amin'ny fotoanany fanandevozana mihitsy zany tsika olona miaro ny tanindrazana dia vonoina
ao anatin'izay alava satria zany angeny nataon'ny vazaha frantsay tamin'ny fotoanandrony miaro ny tany ny malagasy de vonoana ka tsy zay ve izao zavatra misy miverina amin'izao fotoana zao noho ny tombotsoa ny olombitsy ao anatin'izay zavatra tombotsoany zay mila ranoranony amin'ny tetikasa basy toliara tombotsoany zay mahazo tombony amin'io tombotsoany ny lehibean'ny fikambanana voromahery sy ny zavatra arovan-drareo amin'ilay commune Ankilimaliniky tinge de fantatra tsisy tsy malala ny zavatra ny afera ataony lehibean'ny fikambanana voromahery eo amin'ny distriktin'ny Toliara Faro io mandaingy ny eo anivon'ny OMC mandaingy ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ao Toliara raha tsy mahafantatra ny trafika ataon'io lehibean'ny fikambanana voromahery io zany mba hiarovana an'izay de lasa momba ny tetikasa basy Toliara izy natsangana le fikambanana voromahery zany mba hamonoana sy ampiororona ny olona ozy hoe tsy tafahoatra kosa nia zavatra sahala amin'izany ka tsy azo ekena ozy ary tsy maintsy mijoro zany tsika eo anatin'ilay izy de voapirofo zao fa milisy le voromahery amono andeto lay piray tanindrazany ndeto de izay no mila ijoroana ao anatin'ilay izy miditra amin'izay amin'le zavatra resahanao ny tenenin'ny OMC hoe nisy resaka kidnapping natao jiolary olo tao azafady ianareo nge efa ho 420 ora taty aoriana ny sehon'le akta zay nareo vao nivoaka nanao an'le fanambarana fa hoe olona mpanao kidnapping reo olonareo dia vonoana zany no mendrika azy ao anatin'ilay ahitany foko masokorotaiza koa zay fanaovana kidnapping na ninonareo hatramin'izay tsy niresaka an'izay hoe misy manao kidnapping nao de rehefa avy eo de mamorona koa fa hoe nitambasy ireo le namana fa mifikambanana mazoto reo ka eto ianareo anivon'ny OMC zany ny autorité rehetrarehetra faritra atsimo andrefana zany de fitaovan'ilay mpitondra fanjakana fitaovan'ny orinasa basy Toliara hiaro ny tombotsoany fo zay mandaingy ianareo fa tsisy resaka kidnapping natao mandaingy ho izy satria inona ny antony tamin'ny fotoana nanamborana anay tamin'ny 2020 volana jolay tao amin'ny fokotanin'ny Benetsy any de mbola io le retendro ihany no nitarika zany an'le voromahery nitondra ny mpitandry filaminana ny sambotra anay tao amin'ny tranony lefitry ny fokotaniny Benetsy zany tamin'ireny fotoana ireny de mbola inona indray ny communication nataon'zareo rehefa avy eo zany lazaina fa hoe natratrarana fitaovam-piadiny le arabe vahiny natratrarana bala natratrarana flesy natratrarana fitaovana mahery vaika amatsina ny fikambanana voromahery ny fikambanana mazoto azafady lay lainga nataon'zareo tamin'izany fotoana zany zara foloan'ny notrikafa filoha lefitra ny fikambanana masikoro sampana natana sandry zareo manodina ny zavatra nisy tena marina mino ve itsika efa raha natratrarana n'izany fitaovam-piadiny zany le arabe ve nisy ireo valo sy fito lahy satria valo lahy zay niaraka amin'le namanareo mpanao gazety reo raha natratrarana n'izany fitaovam-piadiny zany ve zay de ho avototra ireo ny avy eo anivon'ny OMC sy ny fitondram-panjakana ko zay ny laingy marivo-tototra nataonareo tamin'izany mbola ataonareo indray amin'izao fotoana zao de vonoanareo ilay piray tanindrazana satria miaro ny taniny ka hozy hoe ianareo anivon'ny OMC ny autorité rehetrarehetra mifaritra atsimo andrefana tokony mba heritreritra ihany nareo ao anatin'ilay izy malagasy miaro ny taniny reo fa tsy olona dahalo akory na malaso maninonareo tsy mahavita mamongotra ny asan-dahalo ao amin'ny faritra atsimo andrefana io fa olona miaro ny taniny no vonoanareo hozy hoe tsy azo ekena kosa ny zavatra sahala amin'izany ka tena mba mila meditreritra itsika malagasy rehetrarehetra ho satria maninona are-pirenena nge izany basy Toliara zany fa tsy han'ny faritra atsimo andrefana fotsiny ary mila meditreritra kosa itsika satria maninona amin'ny toerana rehetrarehetra zay kasain'ny fitondram-panjakana anaovana fitrandrahana nge zany raha pitsitra afaka pitsy de ananganany milisy sahala amin'ity voromahery ity avokoa de andeha eketsika ve zany zay le fananganana milisy zay mba hiarovana ny tombotsoan'ny vahiny mba hiarovana ny tombotsoana mpitondra fanjakana hiarovana tombotsoana olombitsy de amonoana piray tanindrazana hozy hoe tsy azo ekena ny zavatra sahala amin'izany ary tsy maintsy mijoro tsika fa sahiranytsika raha tsy mijoro ao anatin'izay zavatra fa androany io any amin'ny faritra atsimo andrefana farapitso io hitatra eran'ny Madagasikara ka mila sarotonytsika ny amin'izay lafin'izay fa raha le mpitondra fanjakana aloha zany raha ny eo amin'ny faritra atsimo andrefana ny resahako sy ny aty amin'ny fahefana foibe misafidy zany aloha zareo hiaro ny milisy sy ny tombotsoany
fa tsy aro ny malagasy mpiray tanindrazana mihitsy. Hitany amin'ny volana jolay tany nisy an'ilay fifampisamborana teo amin'ny fikambanana Mazoto sy ny namany manohitra ny Tetikazabazy Toliara sy ny fikambanana Voromahery. Nisy an'ilay fampisamborana teo amin'ny olona manahoana ny toy an'iny amin'izao fotoana izao ary matoy ilay arabe vahiny tsy ahina ve nisy ilay hoe fifandirana amin'izay zany eo amin'ilay samy mponina ao Toliara faharoa taoriny ty hoe namozana ain'olona iray ity zany. Eo mihitsy ny tsy maintsy tandremana. Tsy maintsy tandremana hoy aho satria ny tanjon'ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa Bazy Toliara sy reto Voromahery reto nananganana azy dia apiady ny samy mpiray tanindrazana. Apiady zany ataoko hoe apiady ny malagasy mihitsy satria miaina amin'iny faritra atsimo andrefana iny miany amin'ny distrikty ny Toliara faharoa tsy ny foko Masikoro ihany fa fahitana ny foko rehetrarehetra eto Madagasikara iny. Zany hoe ny apiady ny malagasy mihitsy zany ny tanjony zareo ao anatin'ny lisika. Eo no izy hoe mila mitandriny tsika mba tsy ho latsaka anaty vovon'ny fitondram-panjakana ny orinasa Bazy Toliara sy reto milisy Voromahery reto satria ny apiady atsika samy malagasy zany ny tanjonindreo. Dia izy hoe eo le tsy maintsy hitandremantsika ao anatin'izay zavatra izay. Dia eto zany izy tsy olona firy angereo ao anatin'ny lisika tombotsoan'olombitsy ve ny andeha hifamonoantsika samy malagasy. Ary eto zany tena mba mitodika mihitsy amin'ny gouvernement américaine any aminareo koa nge any États-Unis koa nge misy fitrandrahana sahala amin'io zay toherin'ny mponina manodidina n'ilay faritra hitrandrahany zareo zany any amin'njareo ihany. Fa maninona zareo tsy mamono olona any aminy, fa maninona zareo tsy managatra olona any aminy, tsy misambotra mpanao politika any États-Unis satria manohatra an'io fitrandrahana ataony zareo satria ny tairarara nge tsy tsika rery no manana an'izany tsy tairarara le ao atsimo andrefana akory fa zany mbola tsy fantatsika hoe inona avy ny tena zavatra misy marina ao anatin'io. Dia maninona ny Amerikanina tsy mamela ny zoan'ny olona zany grevy tokona rehefa tsy ekeny le fitrandrahana fa ny aty amintsika manaiky tsika ny amonona ny samy malagasy ho amin'ny tombotsoan'ny vahiny so mitombontsoany mpitondra fanjakana vitsika izay le ozy hoe tsy maintsy mailontsika eo anatin'izay satria latsaka anaty vovon'olona le mpitondra fanjakana sy ny orinasa Bazy Toliara sy tia milisy Voromahery ity tsika raha sanatria tsika samitsika ny famono. Misy zavatra tsy maintsy ho atao anoherana an'io fa kosa ny famono samy malagasy tsy maintsy tandremana zany, tsy maintsy tandremana zany hoy satria vao maika hitombo mihoatra an'izao zavatra ho ataony reto mpitondra fanjakana izay manandevo ny malagasy reto raha ohatra tsika ka tsy mitandrina. Inona ary zany le ataonareo fikambanana manohitra ny Tetikazabazy Toliara amin'izay manomboka eto? Tsy efa miditra any amin'ilay hoe hetsika mafimafy kokoa ve satria nisy ny fisamborana ny kolonely Fanapera, nisy hetsika be natao tamin'iny nidina tany Andry Rajoelina nanao intervention fampiresaka tamin'ilay mponina hita tety nanaovana serasera be fa milamina manaiky an'ilay fitrandrahana Bazy Toliara nampijoroana teo ilay olona nosamborona tamin'izany fotoana zany kolonely Fanapera. Amin'ity indray nisy an'ity faty olona iray ity, inona no tokony ho atao zany anairana hoe misy nareo tsy mahakasitrana ilay Tetikazabazy Toliara amin'izay eto efa nisy ainana foiny tolona tsy maintsy atao ohatran'ny farany ve sa hoe hijanona amin'izay manomboka eto? Ny azoko resahana aloha dia ny hoe niemotra sanatria tena sanatria avy ny vava isan'ilay hiemotra zany satria maninona misy an'ilay sursis heritaona ny menina angelo zany fa mbola eto tsika hatramin'izao mijoro misy koa zany an'ilay tia ilay famonoana ny namana bénéfice tio zay hoe tena mampalahelo miondrika mpanajana mihitsy zany amin'ilay fianakaviana zay satria ny vadiny vao teraka vao andro vitsivitsy zay tsy hitany akory zany fa dia fahafatesany io no zavatra mitranga zany. Ny azoko resahana dia ny hoe ny mitohy tsy maintsy mitohy io ny anambara azy eto amin'ny lafin'ny paikady manahirana ihany zay. Ny azoko tenenina fotsiny angamba dia ny hoe ity zany tsy mijanona amin'ny samy malagasy eto intsony raha nanay manokana fa efa misy organisation zany iarahana amin'ireo ilay diaspora izay any ivelan'ireo diaspora malagasy paritaka eran'izao tontolo izao ary antsona ny hafa mihitsy koa anambatra hery ao anatin'ilay satria averiko ihany androany io ao faritra atsimo andrefana zavatra sahala amin'io ary io resaka arenaka sainjareo trandrahanao io tsy an'ny faritra atsimo andrefana rehetrarehetra fa an'ny malagasy rehetra na eto Madagasikara na ny any ivelany dikan'izay tokony samy hosarotiny amin'izay tsika rehefa samy sarotiny tsika misy fanambarana hetra zany tsy maintsy atao efa misy any ambadika any zany atao fa izy hoe tsy afaka hiteny an'izay eto zany ao anatin'ny lisy fa manjary manahirana izay fa
tiako ny tiana iresahana koa zany ao anatin'ilay paikady de hoe tsy izay victime an'le resaka basy toliara ihany ny anay no atsonay fefa nisy fikambanana ihany koa zany ho ajoro miaraka amin'reto hoe izavy ireo le tsy manaiky ny famarotana ny nosy sakaty nosy mitsio izany tsy manaiky an'le fitrandrahana terarara kasaindrareo atao any ampasindavana manja misy problema be ny ato abekily ato amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataondrareo any amin'ny faritra tsy moatsinanana eran'ity Madagasikara ty zany rakotra fitrandrahana tsy ara-dalàna kasaindrareo ho atao ny heriny zay ny anay zany no ezanay avondrona ao anatin'le izay efa mandeha ao anatin'izay zavatra dia izay indray noa ifanarahana sy amondronana hery amin'reto ilay diaspora any ivelany reto za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra fa etsoina ny rehetrarehetra kosa zany ilay izy dia izay ny azoko resahana zany hoe endrika ahafahana manohy an'le tolona fa roviana manahoana ny tena fisehoany ho hitantsika io zay fa ao amin'izao fotoan'izao aloha zany dia mbola ao anatin'ny fikarakarana ny razana fiatrehana ny fandevenana sy ny karazany fa ny azoko resahana dia ny hoe mitohy ny tolona na dia misy ary ny famonoana ataony ny mpitondra fanjakana ny autorité amin'ny faritra atsimo andrefana sy ireto milisy voromahery reto fandraisan'ny antoko trikafo sy ny fikambanana Masokoro Arivo lasa Ampanantananarivo dia zava-misy ao Toliara ity misy ny zanaka Toliara tomiteny miaro an'le fitrandrahana basy Toliara misy ny hoe tsy mankasitraka an'le fitrandrahana zany inona ny tokony atao zany amin'izao fotoan'izao hoe mile hoe famondronana zanaka Toliara satria ny any ny fotony aloha zany arenan'ny malagasy ny ambanin'ny tany rehetrarehetra fa tsy hoe any Toliara na ny faritra avaratra na ny faritra atsimo fa le hoe nareo any antoerana amin'izao miady an-trano mbola hoe fampiantsiana aloha zany amin'izao mbola tsy misy le hoe tena hoe fanafika any an-trano ngamba ny zavatra hita ihany koa le ady an-trano tena tiandry zareo idirany tena posendry zareo mihitsy zany le ady an-trano fa ho anay ozy aho hoe izay zany ny tena ny otrikafo ny fikambanana Masokoro Ampanantananarivo tena manao antso mihitsy hoe andaotsika tsy hiditra amin'izany andaotsika tsy hiditra amin'izany misy zavatra hafa azotsika atao fa tsy isika samysika no ifamono lasa manome vahana an'ireo tsika raha mifamono zany tsy mety izay zavatra efa endrika hafa no mila jerentsika anohizana n'ilay tolo dia tokoa zany tena mitodika amin'ny mafiloa-levitry ny fikambanana Masokoro Ampanantananarivo fa manao inona fotsiny ianareo le milaza azy ho fikambanan-drazan'ireo zany ao anatin'le izy tsy retsaika mihitsy zao ny FIMA national fikambanana Masokoro Ampanarivo lahy ny national any Toliara moa zany national reo le fikambanan-drazana hafa reo ny malagasy rehetrarehetra ozy hoe tena tokony ho samysarotiny amin'izany tsika matsiaro ho voadony zay satria nanampy any Somamanina zay tamin'ny fotoan'androny zay tsy nisy von'olona aloha Somamanina fa naninona lizy ny najanona lasa miteraka adevitra hafa zany le izy fa za tsy hiditra amin'izay lafin'izay ary eto aho zany dia mampatsiahy tena manamarina mihitsy ny zavatra ny teneniny ny Tinoka Roberto izay filoa-levitry ny antenimieram-pirenena amin'ny faritany Toliara ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao inona moa no ny teneniny tamin'ny fitondrana ASVM dia izy hoe ny mpitondra sahala amin'ny Hitler no samy mampandeha anio tetika asa basy Toliara io tena voamarina mihitsy izay zavatra teneniny izay satria mamono olona ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao mba ahafahana mampandefa n'ilay orinasa basy Toliara andray Tinoka Roberto io le zavatra ny teneninao eo manao ny fomba ny Hitler le mpitondra fanjakana zay arovanao ary ianao filoa-levitra ny antenimieram-pirenena sampana antenimieram-pirenena faritany Toliara inona ary zany le atao ianao amin'izao fotoan'izao zay nanameloka ny Toliara Sandy tamin'izany fotoan'izany hoe tsy mety io sy sahala amin'izay io zany le zavatra misy mamono olona nareo amin'izao fotoan'izao dia ahoana ary zany ekena ve zany le fomba fitondra ny Hitler n'ilay raharaha mba tsara verina zany adevitra zany ny misy ministra teo aloha amin'ny antenimiran-doholona amin'izao fotoan'izao mbola any ny kabariny tamin'ny Somamanina nge zay niaraka nanatevin-daharana tao anatin'ilay izy mandrak'ity zay ny androany tsy miova amin'ny hevitray hoe na i Somamanina io na ny faritra atsimo io na ny faritra avaratra io rehefa tsy mety le fitrandrahana dia tsy mety dia mila janona tsy niova amin'ny hevitray zany zay ao anatin'le izy fa ny sasany zany ay le izy resaka tombontsoa politika sy ny karazany fotsiny nanaovana an'le raharaha dia androany lasa manondro anay indray fa hoe zay dia lasa manao fanakanana fampandrosoana amin'ny faritra atsimo andrefana miala tsiny sarotony amin'ny Madagasikara zay
satria maninona ilay arabe vahiny tsy manana tanindrazana fa tsy tia Madagasikara ity. Teto ny teraka, eto no milevona. Ny sasany no mbola manana tanindrazana hafa, mety amin'ny materatany frantsay azy, mety noho ny tsy maha-malagasy azy dia manana tanindrazana hafa izy eritreretiny hitsoahana zany lefa avy eo dia le Madagasikara eto zany atao izay ka zay averiko za tsy manana tanindrazana, Notrikafo tsy manana tanindrazana, Fokomasikolo tsy manana tanindrazana, afatry ny faritra iny dia sarotiny mijoro miaro ny tanindrazana. Lasa androany indray zany lasa mpanao kidnapping ny mpiaro n'ilay tanindrazana kosa mampalahelo ny zavatra sahala amin'izany ka mila fijoroana zany. Anaovana serasera be le tombotsoa azo amin'ity fitrandrahana ity, tsy resahana mihitsy, tsy anaovana serasera mihitsy ho an'ireo hoe mahazo micro, le hoe vokany ratsy ny zavatra atao ray dia tsy maintsy misy foana le hoe vokany tsara, vokany ratsy. Fa inona ny tsapany antoko Otrikafo tarihan'ilay arabe vahiny sy ny fisampana Masokoro Arivo lasampana Antananarivo an'le hoe fivoizana an'ilay serasera be azo an'ilay fotodrafitrasa iny fotony, azo an'ilay vola mitetina 20 miliara dolara. Inona ihany ty zavatra ty zany amin'izao fotoana izao hoe misy serasera tsy mifandanja itsakilany amin'le makasitraka, amin'le manohitra an'le tetikasa basy Toliara. Rariny moa zany le serasera raha tsy mifandanja, ary eto dia mbola isorana anareo zany manome sehatra ohatran'izao entina nazavana le izy tsy mifandanja le serasera satria re tsy manam-bola be, re tsy mahavita mividy ianao manjery namana Michel amin'izao fotoana izao nge misy ianao manjery namanareo tsy mandray anay intsony satria maninona izay mpanohatra ny tetikasa basy Toliara zay tsy manam-bola ho aparitaka sy hividianana an'iza sy izy ao anatin'ilay izy fa tombotsoa-pirenena, tombotsoan'ny malagasy no ijoroanay ka rariny raha mifanipaka ilay serasera zany tsy mifandanja ozy izy ianao goretsy tena mamafi-katrana vola mihitsy dia misy namanareo koa amin'ny ianao manjery hafa ny azy dia vola ny azy ny eritreretiny dia zay mandoa vola dia zay communication alefany iny dia alefany na marina na diso izay zavatra ary ny akamaroany diso dia minoa ianao raha pitso ravaka pitso fa anaparitaka vola fafikatrana indray ny orinasa basy Toliara anadiovan'ny tena vokatry n'ilay famonoan'olona natao tamin'ny asabotsy teo iny dia misy ianao manjery ihany koa manaraka an'izay satria tsy meritreritra fa tsy ny tombotsoany ao anatin'ilay izy oza hoe za aloha tsy tsara toerana andeha hoe tsara ao anatin'ilay izy ny aina manjery ny namana mpanao gazety hafa tsy izay ny antondriako eto fa matsapa fotsiny zany hoe misy mizana tsy ndrinila le izy dia misy lafin-javatra tokony hojerena makasika n'le teninao hoe tsy miteny afa-tsy ny zavatra ivery mifatsara zareo dia izy mialatsiny raha mpitondra fanjakana anao réparation ana EPP raha tsy vitako dia izy aloko mipetraka tsy zakako zany tsy haiko no mitondra an'ilay firenena satria inona ny ataon'ny orinasa basy Toliara manao rénovation ana EPP inge manao rénovation ana CSP2 inge mandokondoko sy mandalotra n'ireny eo dia hoe zay le lazaina fa tombotsoa ao anatin'ilay izy milaza fa hoe teraka asa firy ity ao anatin'ilay izy fa le faharavana, le fahampitehana, ny fiarin'ny olona, ny tontolo iainana tsy misy resaka zany ao anatin'izany. Mandraky ity ny mpitondra fanjakana nge tsy mamoaka le hoe inona marina moa no nampisingevana an'ireny azan-dranomasina tany amin'ny faritry faradofay ireny tsy mamoaka an'izany izy. Mandraky ity ny androany nge ny redevance any Ambatovy mbola adihevitra hoe lasa izy ny QMM hitantsika io ao anatin'ilay izy fa inona ny zavatra misy raha misy nge mpiray-tanindrazana mampalahelo tena miala amin'ny faritra misy azy mitady ravinahitra amin'ny faritra hafa eto Madagasikara ny foko Antandroy mifanila nge faritra Nosy sy ny faritra Androy fa maninona ny melalina hatrany le fahantrano nefa misy ny QMM ao misy ny Ambatovy ato Atsinanana ato fa maninona mila kana lesony ireny dia nenay mazava satria zany zay ilay averiko foana lazain'izareo le hoe manohatra mpitolo manohatra fampandroana azafady tamin'ny taona 2024 rehefa suspendu basy Toliara Sanja tamin'izany fotoana zany nisy ange le fakakevitra natao tao faritra Atsimo andrefana boky be sahala amin'izany no nivoaka tao sosikevitra hoe ajanony io Toliara Sanja io fa ireto misy hevitra ahafahana mampandroso ny faritra Atsimo andrefana na ndray anjara atao avokoa na ny lonako ny sojabe zay fiantso azy ny ray aman-dreny rehetrarehetra atao amin'ny tanàna ny intellectuel ny mpianatra ny université ny tanora tsisy tsy nandray anjara atao aizy in'ilay fekevitra iny amin'izao fotoana izao inona efa sosikevitra naroso tamin'izany fotoana izany ampandrosoana n'le faritra ka tsy azoko ny mahatonga anareo miteny hoe zay manohatra fampandrosoana rehefa zavatra tsy mety dia tsy maintsy mijoro zay le tany ange mamokatra le tany ange mitadasika alefaso ny tetikasa
nareo ahafahana mampamokatra bebe kokoa ny tany alefaso le tetikasanareo makasika an'le hoe le pipeline sy ny fanorahana ny tany sy ny karazany dia endraso zay anohatra nareo amin'izay lafon'izay le modelina ny développement ny tsy itovizana zany ny nay ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny tany misy tany midadasika io ahoana no mokaratsika sakafo aloha hoanitsika zay ny maika mba ahafahantsika ihany koa mikajy sy miaro ny tontolo iainana mbola malalaka Madagasikara tsy mbola ny ampahefa ny tany azy volena akory ny voatrandraka ho ampiasaina amokarana zany no resahako eto fa alefaso ny politika ianareo makasika an'izay raha tsy manana nareo afaka omena sosikevitra ao anatin'ilay izy zany ny anay lay hevitra nareo milaza fa hoe hosobotra océan Indien hosobotra Afrika raha hosobotra océan Indien sy Afrika zany nge zany ianao mila miazakazaka ianao makany amin'ny famokarany zay le izy fa tsy hoe satria ny Amerikanina amin'izao fotoana izao no niady créé ny eto ambonin'ny tany dia mitady nyity le minéraux stratégiques isan-karazany ity izy ny Amerikanina sy ireo firenena matanjaka loha dia Madagasikara no atao kobay ao anatin'izay dia ny harem-pirenena no atao variboba akana zao zay kosa ny filan'ny Madagasikara zao no maika ny filan'ny voaka malagasy no maika dia ny politika ny mpitondra fanjakana zay mieritreritra mbola hitondra eo tsy maintsy mamaly an'izay fa rehefa tsy mamaly an'izay aloha dia hozy hoe tsy zany aloha ny lahara-pahamehana amin'ny malagasy ary nalazainareo manakana fampandrosoana zay tsy maintsy mijoro izahay miaro an'ity firenena ity manan-kevitra koa zay ampandrosoana n'le Madagasikara raha ohatra tsy hainareo sy tsy vitanareo le izy dia aleo aloha nareo mipetraka mba tsy sanatrian'izany hoe io zavatra misy any Nepal io no tonga eto Madagasikara tsy mirary an'izany hozy hoe fakana lesona io raha tsy ivona zany inona avy re hoe vokan'ny ratsy tena hoe anoherana an'ity fitrandrahana Bastoliary ity nisy an'ilay akoatry ny tany amin'ny faritra Ambatovia ny tany Tsimondrefa ny tany Fort Dauphin Bastoliary indray eto ny adefitra inona ny hoe anoheranareo tany aloha zany efa mandeha ny tetikasa ity vao andeha ho anay aloha dia mazava scientifiquement misy malagasy scientifique mpampianatra renommé mondial mihitsy mialatsiny manonona ny anaranao professeur Anarson tsy nierako taminy ohatra fotsiny indray ny professeur renommé mondial hoa tsisy tsy mahafantatra an'izany eto ambonin'ny tany raha mifikaroana izy no efa isany milaza fa tsy mety io mitanisa ny voka-dratsiny io isan-karazany be dia be ny scientifique na malagasy na vahiny milaza an'izay avokoa raha zay no ataoko hoe raha resaka scientifique ireny no mahazava an'izay bebe kokoa zany fa tsy dia tsara toerana amin'izay zany ny tena fandresahako fotsiny kosa no anay dia tsotra hoe ny fampandrosoana ho averiko mila mifototra amin'ny tany raha fampandrosoana iverinao anesorana ny olona eo amin'ny taniny hoy izay hoe tsy izay ny atao hoe fampandrosoana tamin'ny fotoan'andro izay nanohatra ny téléphérique zay le téléphérique moa resahantsika rehefa avy eo amin'ny ampahany faharoa amin'ny Jirama ny téléstage sy ny karazany sosikevitray efa impiry ny teny azo teto amin'ny ICM radio dia averiko hoe io le volany trosaina raha nanaovana téléphérique io izay hitantsika ny vokany amin'izao fotoana izao dia nahazahoana hoa 12500 tracteurs fa maninona tsy zany no nafarana rehefa tsy maintsy hitrosa ihany rehefa tsy maintsy hitrosa hoa dia izay no tokony atao mba ahafahany voaka malagasy mamokatra io tany midadasika izay mbola azo volena io zarao amin'ny malagasy rehefa tsy vitany le mpitondra fanjakana apetrao fotsiny ny atetika mazava tsara hoe tsy azonareo amidy ny tany ary raha vao tsy mampiasa an'ity mandritra n'izao taona nareo dia sorona aminareo le tany azo apetraka avokoa izany politika izany amin'ny manaraka tsika ny rariko mba tena hoe izay le resaka développement izay fotsiny no resahantsika fa zahay dia afaka miteny hoe manana betsaka ny amin'izay ny olika fa ny anankiray ngezabe nosy angentsika amin'ny manosy antsika izay ho didinina ranomasina tsika efa nyteneninay foana ny azan-dranomasitsika nge ka mbola ny vahiny avy any ivelany ihany no misitraka azy amin'ny alalan'ny accord de pêche tsy manjary ifanaovana amin'ny vondrony Europeanina izay avozona matetika moa zany izy io nefa tsisy tombony azontsika akory inona ny manakana ny Madagasikara tsy fe anio ranomasina io tsika manana ministère tena hoe miandraikitra an'izany manokana nanao sosikevitra ihany koa zay hoe amin'ny alalan'ny fifehezantsika anio ranomasina io fifehezantsika ny arena ao anatin'io ranomasina io tsy tokony olana manangana usine de transformation ny azan-dranomasitsika manomboka any Antsiranana ka hatrany Faradofay azo atao
izany mila apetraka fotsiny politika mazava tsara anaovana an'izany, tsy vitan'ilay mpitondra fanjakana ve zany afaka manao an'izay zay rehefa ohatra hoe tsy vitan'ilay mpitondra fanjakana ilay izy, zany isan'ny modely afaka mpandrosoana an'ilay firenena, fa tsy hoe ianao manao accord de paix amin'ny Union européenne tsy fantatro akory hoe firy taonina moa na firy kilao ny hazan-dranomasinao alain'ireo, tsy fantatro akory hoe inona avy le karazana hazan-dranomasina tsy azo alaina aloha amina misy saison koa manko izy io zany sy ny karazany zany mila apetraka ao. De le olona rehefa avy eo le bateau an'ilay firenena matanjaka makany antsika eto, nareo le orinasa matanjaka reo, ny akilany fitehirizany an'ilay hazan-dranomasina, ny akilany ao ihany izy de efa mahavita transformation izy avadiny amby fotsy, mody hoentiny miverina kely any aminy fotsiny, ry zareo indray rehefa avy eo no manondrana aty amintsika mivita lafitsika, misy tsy mety izay zavatra efa mila hovaina, zavatra ananantsika ireo foinjanahary ho atsika ty ranomasiny Madagasikara ty sy ny arena ao aminy, inona ny manakana tsy anaovana an'izany de averiko rehefa tsy hainareo le izy mipetraha fa aleo anaovany mahay azy. Ny resaka orinasa JIRAMA io de miverina foana izy io olana hatramin'izay mpitondra ny fandimiteto mihitsy, tsy mety nahavoavahany olany herinaratra io amin'izao fotoan'izao efa bakrombotra le orinasa mpanjakana rehetra mihitsy, fa tsy ny JIRAMA rehetra fa JIRAMA ny resantsika eto Andriamatoa le Arabe vahiny, inona ny tena hoe olana eo anivon'ity orinasa JIRAMA ity, tsy efa miroso any amin'ny privatisation ve tsika amin'izao fotoan'izao, efa sarotsarony fotsiny le JIRAMA fa mividy angovo any amin'ireo hoe karana any amin'ireo teratany vahiny mpandraraha lehibe ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoan'izao, ny fitondram-panjakana mihitsy inona le vahaolana tena hoe tokony ho atao mba ahafahana tena hoe manarina n'ity orinasa ity raha mbola ho voarina moa zany ao anatin'ilay hoe fitondrany andro rajoelona, ao anatin'ny hoe roa taona sisa raha ny fempotoana fiasany farany. Tena azo arenina ilay orinasa JIRAMA fa tsy izao mpitondra fanjakana zao kosa aloha no avita hanarina azy, satria ny politika an'zareo mihitsy nge tsy hoe hanavitra n'ilay orinasa malagasy ao anatin'izay ny orinasa JIRAMA, fa ny tena politika an'zareo de hoe ahoana ny fomba mitehana n'ilay orinasa mba ahafahana privatiser azy, satria efa io le olany be de be no efa niresahana mahatonga ny hoe orinasa JIRAMA io bakoropotra sahala amin'io, fa betsaka ihany koa sosokevitra azo jerena ao anatin'ilay izy. Raha le olana aloha zany de fehipehizitsika fotsiny tsotra amin'ny hoe ny tena olana nge de ny fifanarahana maloto atao amin'ireo le fournisseur ny JIRAMA reo, mety ho fournisseur amin'ny lafin'ny fitaovana izy zany zay ny groupe électrogène sy ny karazany, mety ho fournisseur izy zay amin'ny lafin'ny herinaratra, satria ahoana moa no ahafahantsika mampandrosa an'ilay orinasa JIRAMA nefa na le production ny angovo ilainy ary tsy azon'le orinasa JIRAMA atao intsony akory, fa lasa ny orinasa vahiny no manao an'izany ao anatin'ilay izy, na ny fikojakotsahana an'ilay fitaovana eo ampelantanan'ny orinasa JIRAMA tsy vita intsony, ahoana moa no ahafahana manarina, ahoana ny tsosahirana ilay orinasa, de izay zavatra izay nefa tsy ny mpiasan'ny orinasa JIRAMA akory no afaka mifanao contrat amin'ireo le fournisseur eo, fa ny mpitondra fanjakana de ny mpitantana an'le amin'ny analan'ny ministera ny angovo zany, de ny mpitantana eo anivon'le orinasa JIRAMA le mpitantana tsy manana azon-damosina moa zany ao anatin'ilay izy, tsy miteny hoe izy rehetrarehetra dia tsy manao afa-tsy ny manasony manatanteraka an'izay contrat zay, fantatrao fa misy contrat maloto be de be eo, ohatra misy centrale anankiray ana orinasa vahiny zany zay lazaina hoe amokatra 20 mégawatt, ohatra io fa be de be raha ny Madagasikara, ray aloha le centrale tsy mamokatra 20 mégawatt koa, fa ny sasany 5 mégawatt, ny sasany 10 mégawatt, tsy maintsy alohan'ny orinasa JIRAMA nefa le 20 mégawatt izay hoe hovokarin'ny orinasa io, ambonin'izay mbola ny mpiasan'ny orinasa JIRAMA no mampiodina sy mikarakara ny ilay orinasa ny vahiny io zany, de very ny personnel mbola ny JIRAMA ny mikarakara n'ilay izy, ny fahatiantoka zany hoe tokony mamokatra 20 mégawatt io, zara fa mamokatra 10 mégawatt ny sasany, 5 mégawatt ny sasany, tsy maintsy aloha ilay sara n'ilay fifanarahana, be de be zany eran'ny Madagasikara mandaingy ny fitondram-panjakana raha milaza fa tsy mahafantatra an'izany, mandaingy ny mpitantana eo anivon'ny orinasa JIRAMA raha milaza fa tsy mahafantatra an'izao zavatra zany, efa fantatra zao le izy fa hoe isan'ny manahirana ny orinasa JIRAMA ihany koa no fampidirana ny téléphérique ity izay tsy maintsy ahodina amin'ny solika moa zany, de io tsika miara-mahita io sady zara fa misy mpitaingina ilay téléphérique ny fahatiantoka teraka le izy de miatraika any amin'ny fiainam-ponina mihitsy zany le izy, zao koa moa tsika misy an'ilay voiture électrique, tsika indray tsy contre ny lazaina hoe fampandrosoana, fa lany ihany koa nge le herinaratra aloha isargena an'ilay voiture électrique zay fantatra hoe iza no tompony, zany daholo le olana.
ny vahaolana nefa misy inona zany le vahaolana efa ela notrikafo tsy izay rery miteny an'le hoe inona re ny olantsika tsy ahafahana mampiasa anio ilordana menaka mavesa-tsomororo io averinay foana zany zay fanontanian'zay hoe inona ny olana tsy ahafahana mampiasa anio misy orinasa vahiny nefa eto fantatra efa mampiasa an'io any ambadika any mila ho isakarivotsika raha mandeha amin'iny lalam-pirenena voalohany iny misy an'ireny citerna be any Madagasikara wall reny foana mitatitra an'io will lourd io wise reny tamin'ny 2016 efa voapirofo fa ny milina rehetrarehetra eo amin'ny orinasa jirama afaka ampiasana an'io lay will lourd io ary le will lourd atsika tsy vitany hoe tsara ny kalitaony raha mihoatra amin'ilay kalitao avy any ivelany satria zany ndray mako zao ny excuse ndrareo hoe ratsy le kalitao le afaratsika avy any ivelany ka manantsika fa maninona tsy ampiasaitsika zay le problème ary pirenena io aloha ny fifanarahana amin'ny Madagasikara wall zay orinasa metrehitra ife azy zay ny mila atao mazava tsara zahoantsika tombony fa vahaolana io ary le izy ange tsy vitany hoe vahaolana ho ariny orinasa jirama fotsiny fa ho an'ny toe-karen'ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy satria misy an'ilay teknika atao hoe procédé catalytique afaka karazana raffinerie kely io zany afaka mamadika ny will lourd io ho lasa essence ho lasa gazole ho lasa kérosène farafaratsiny afaka ampidinana ny fiainana malagasy aloha amin'ny atsasany farafaratsiny misy calcul efa napetraka ny manam-pahaizana mazava tsara mahakasika an'izay zany ao anatin'ny lotontsika ty dingana tratra tafarina aloha ny orinasa jirama ao anatin'ny efa taontsika sady mahavokatra ny angovo rehetrarehetra ilaitsika no 5 taona afaka manao indray tsika fanondranana zany hoe afaka miditra ho membrano OPEP zany i Madagasikara ao anatin'le izy inona indray ny tediavintsika mihoatra an'izay sady milamina ny transporteur satria miaina amin'ny atsasany zany farafaratsiny hoa ny solika jifainy ao anatin'izay milamina zany ny mpitatra eto amintsika ny mpampiasa herinaratra sy ny karazany lavitra atsika nofinofitsika izan'le telesta zany milamina ny mpanao soudure milamina ny mpanao volo milamina ny mpivarotra ny mpanao gargoty le mpampiasa sy mivelona amin'le herinaratra isan'andro toko hoe any amin'le mahakasika ny fiainandra malagasy majinika amin'ny akapobeany mihitsy zay fa le orinasa vaventy eto amintsika koa nge isan'ny tena mampikaikaika ny orinasa malagasy ny fahalafosan'ny herinaratra akoatra ny kalitaony le hoe fatapatapahana lava sy ny karazany io ozy hoe amin'ny teny veny que demande le peuple inona ny tediavintsika mihoatra an'izany zany ny tsy hanaovana an'le izy ka zay mpitondra fanjakana tsy manana finiavana amin'izany toy izy anjarantsika ny manapa-kevitra ndo hijery mpitondra manana finiavana vonina navitra ny firenena tsy hanao politika koa notrikafa raha ohatra mieritreritra hoe tsy afaka anao an'izany sy tsy afaka hitantana n'ilay firenena satria tena sahirana kosa ilay malagasy zany ao anatin'le izy ka averiko hoe lay ilodina ny tsomororo azo ampiasaina io fa mama ny olona ny toe-kareniny firenena amin'ny akapobeny mihitsy io mba hiverange ny prix atsika amin'ny pompe amin'izao midina amin'ny atsasany vokatry ny fampiasantsika an'ilay tsomororo izy hoe inona indray ary zany no tediavintsika ny réserve ao anatiny io fa mazava tsara fa hoe tsy lanitsika io ary afaka manondra antsika rehefa aveo afaka miditra membrano OPEP tsika rehefa aveo inona no tsy hanaovana an'izany rehetrarehetra zany eto amintsika ilay arena ka izany zany ny anay nijoroanay ao anatin'le izy hoe za zany androany tena miezaka mihitsy hoe miresaka ny vahaolana ao anatin'le izy satria ny olana efa samy mahafantatra an'izany tsika rehetrarehetra hoe inona ny olan'ilay orinasa jirama fa ny averiko eto androany tena eloka manoloana ny tantara ary eloka mihitsy no mieritreritra hiprivatiser anio orinasa jirama io tena fady izany na lay firenena frantsay zay andoalian'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hiverina inationaliser ny angovo any aminy itsika mieritreritra hiprivatiser an'ilay orinasa jirama amin'ny alalan'ilay fametrahana n'ilay sata manokana sata vaovao an'ilay orinasa jirama ozy hoe tena zavatra tsy mety zany ka io koa satria ninona rehesahantsika moteur ny développement ny économie na firenena anankiray ny fifehezana
lafo ny angovo manana vahaolanytsika za zany tsy mbola niresaka kory hoe manana rian-drano be deabe tsika manana rivotra tsika manana masoandro tsika fa miresaka nefa azo ampiasaina avy hatrany zany satria raha miresaka tsika ohatra hoe ren'ilay central hydraulique reny raha atao sérieux fananganana an'ireny farafaratsiny 4 hatramin'ny 5 taona vao mahatafatsangana anankiray ny olana iainantsika nefa ny délestage fatapahan-drano androany efa mby akoditra ilay izy afaka mieritreritra central hydraulique tsika zay hoe amaly ny filantsika afaka 4 na 5 taona zay fa tsy nitohizany reny satria manahirana ny contrat ao ambadika reny zany ao anatin'le izy zay le raharaha fa ny androany aloha ozy hoe io le tsy mororo vahaolana androany azo ampiasaina zany tsika eny andalana eny tsika sady manomana an'le central hydraulique tsy kelikely no moroso amin'ity ihany ny rano ange eto Madagasikara 1 million de mètres cubes par seconde ny very any an-dranomasina very any an-dranomasina lasa olana ho atsika fotsiny le izy de mitsiririty ianao mahita ny Ethiopia ao anatin'le izy hoe tena central ngeza indrindra eran'ny Afrika tsy nitokana aloha ny azo ny filoham-pirenena zay le izy satria tsy tena mbola vita 100 koa le izy tsy ohatran'le hoe manao 20 kilometra EPP de ny filoha no mitokana azy zany izay le izy koa zay hoe raha malagasy mila anambaratsika ery ihany koa mila hitovizantsika ny famahana ny olana ny angovo eto amin'ny firenena zay ananatsika amin'ny alalan'io iloro tania tsy mororo io ka tsy hitako zany itsika nefa omeny zanahary ny vahaolana rehetrarehetra fa atsika mampandrosa n'ilay firenena fa mila mpitondra tena tia tanindrazana sy manana volonté politique itsika anavitra an'ity firenena ity de io le aveliko hoe mpitondra tsy manana zopirenena fa tsy malagasy mpitondra tsy manana tanindrazana afa-tsy Madagasikara satria rehefa tsy manana tanindrazana fa tsy tia Madagasikara ity izy voatery tsy maintsy mikolokolo an'ity Madagasikara ity satria teto niteraka eto ihany koa noa hiafarana ao anatin'le izy fa raha mbola mieritreritra manana tanindrazana hafa izy normal raha zao ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny antoko otrika fe tsy mahatsapa hoe ny firenena manana ny arena kibony taniny ny firenena mivoatra raha toe-karena de korontanin'le firenena nanjanaka azy foana satria tsika tsy mety miala eo ambany vahoany la Frantsa zay nge le teneniko hoe tsika nge amin'izao fotoana zao tena mbola miverina amin'ny fanandevozana mihitsy miverina amin'ny fanandevozana satria inona ny antony ankoatrany hoe le famonoana ny mpiray tanindrazana zay miary ny tany fanandevozana nge zany karama 30-50 euros par mois fanandevozana nge zany ahoana anao fanamiaina amin'izany ataoko en euro mihitsy zany le izy mba azahoany ny rehetrarehetra azy zany ao anatin'izay ny simikitsika nge 250 000 ariary tsy mbola miatra kory ary le simik 250 000 ariary ao anatin'le izy ny akamaroan'ny privé tsy mampiatra an'io akory gonimbary efa ho 140 000 ariary manahoana ny charbon manahoana ny écolazin'ny mpianatra tena manao miracle tsika mahavelona tsika io ary tena hoe tena misurvivre mihitsy lay malagasy ao anatin'le izy de zay no izy hoe tsy maintsy hoarany miresaka ny olany angovotsika de aveliko hoe manana n'lay tsy mirorotsika de feheziny reto lay firenena matanjaka rehetra zany tsika zay nanjanaka atsika la Frantsa moa ny voalohan-daharana ao anatin'izay fa miditra ihany koa ny firenekafa amin'izao fotoana zao efa miditra be eto amintsika ny sinoa miexploité andreo le are-pirenentsika isan-karazandreo miditra koa tia ny Amerikana amin'ny alalan'ny base toliary satria io le base toliary io fa tsy zay tsony ny anarany tena marina fa le fuel énergie zay ny vidin'ny Amerikana tamin'ny Australiana zany io de zareo indray zany ny tompon'ny capital miasa fa izao aloha melohan'ny hanomezantsika tsiny an'ilay vahiny ny frantsay ny Amerikana sy ny sinoa sy ny karazany le mpitondra fanjakana atsika mihitsy sy ny akamaroan'le mpanao politika sy ny akamaroan'le intellectuel malagasy no mbola mipetraka ato an-tsainy zay le complexe zay complexe de colonisé zay mbola mieritreritra ny Madagasikara ihany eo vao zanaka mbola mieritreritra ny Madagasikara hoe tsy azo ampandrosoana raha tsy andaliana amin'ny Frantsa raha tsy angatahana fanampiana amin'ny Amerikana tsy angatahana fanampiana eran'izao tontolo zao tondra inona ho atsika zany zay ka zay no mahatonga ny otrikafo mivoy an'le hoe politika ny tsy fiakinan-doha le politika ny tsy fiakinan-doha tsy miteny mihitsy hoe tsy mila vahintsika tsy zany mihitsy le izy fa le politika ny tsy fiakinan-doha de hoe inona aloha no ananatsika inona ny vitatsika de ndao ampiasaitsika aloha
zay mety ananantsika andao ataontsika aloha zay vitantsika dia eto miverina vitan'ny malagasy no mampandroso an'ity fireneny ity rehefa tena ananantsika ny finiavany rehefa manana mpitarika politika vonona anala ny firenena ao anatin'izao fahasahiranana izao tsika satria manina betsaka ange ireo zanaka malagasy ireo le diaspora malagasy miparitaka eran'izao tontolo izao vonona hitondra ny traikefany ny fahaiza-manaony eny hatramina fitaovana misy vonona hitondra hatramina fitaovana nge tafiditra ao anatin'ny fitaovana ny vola ahafahana mampandroso an'ity Madagasikara ity ireo malagasy miparitaka eran'izao tontolo izao ireo andao omena sehatra ilay teknisianina malagasy ilay manam-pahaizana malagasy andao asiana rafitra mazava tsara ahafahandreo le diaspora reo mahazo assurance aloha dia ahafahandreo mahatoko fa hoe io misy mpitondra fanjakana tena vonona ampandroso an'ilay firenena satria mety betsaka amin'ilay diaspora koa nge ny teanao zavatra fa rehefa mijery an'ilay kolokolo izy rehefa mijery an'ilay rafitra manapotika an'ilay firenena izy mijery an'ilay mpitondra fanjakana tsy meritreritra afa-tsy mitombotsoana izy dia lasa miemotra ao anatin'ilay izy ka au lieu de hoe andeha hitady investisseur vahiny mpampiasa vola vahiny sy ny ohatran'izany misy amin'ireo diaspora reo manana fahaizana misy amin'ireo manana vola misy amin'ireo manana fitaovana misy amin'ireo manana ny finiavana andeha ampandroso an'ity Madagasikara ity fa vokatry ilay fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena miemotra ireo lay mpiray tanindrazana reo ka izay ny ataoko hoe tsy ny mampandroso an'i Madagasikara reny sarotra possible ny mampandroso an'i Madagasikara fa mila mpitondra ho atsika tena mahitsy ty tanindrazana lavitra an'izany kolikoly sy ny karazan'izany fa tsy zavatra tsy azo atao zany rehefa miray initsika sarotra ho an'ny hery vahiny miditra eto tsika ihany ange ny sasany amintsika ny mamovaravara ho an'ny vahiny idirana eto fa ny vahiny tsy afaka manao an'ny terisetra idirany eto amintsika izany marina mampiasa an'ireo le paika diplomatika isan-karazan'ireo tsika zareo idirana eto efa fantatsika ange zany fa fantatsika zany ka ny tena olana zany raha feheziko le izy dia ny hoe rariny ane le vahiny rariny ane ilay firenena frantsay izay nanjanaka atsika raha miazakazaka aty amintsika aloha ife any Madagasikara satria la Frantsa nge tsy manana na dia volamena ray grama ary tsy ananany zany terarary zany tsy ananany ireo harem-pirenena rehetrarehetra resahantsika ireo aty Afrika no hitanany zany ao anatin'izany Madagasikara omentsika tsiny ve ny frantsay raha mitady ny fomba rehetrarehetra ametrahana mpitondra malagasy hiaro ny tombotsoany tsy han'ny frantsay ny tsiny fa le mpanao politika malagasy le mpitondra malagasy manaiky ho lalovondrareo hiaro ny tombotsoany any ny tsiny lehibe ao anatin'ilay izy ka totika mivoaka malagasy aho hoe efa ampy kosa zay efa ampy kosa zay manana ny moyen rehetrarehetra mpandrosona an'ilay firenentsika ndao raisitsika tanana ania fampandrosona ny Madagasikara satria firenentsika ty tsy ny vahiny mihitsy no andrasantsika ampandroso an'ity na ny olona manany kolotsaina vahiny na ny olona matao abazaha na ny olona mpandohalika amin'ny vazaha tsia tsika malagasy ihany no afaka mampandroso an'ity Madagasikara ity. Fa 20 volana septambra andro iraisampirenena ho an'ny demokrasia fahitany Andriamatoa Elie Arabe vahiny filohan'ny antoko politika otrikafo an'ilay hoe demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao maro ny fandrefesana zany rehefa fotoana toy izao avoaka an'ireo firaisamonim-pirenena ireo rafitra mpamoaka zany misedra raisam-pirenena fa raha ny fahitanareo mpanao politika eto Madagasikara zany hoe demokrasia fahalalana iteny fahalalana anio hevitra zany amin'izao fotoana izao taona 2024 sika andro maneran-tany tokoa moa zany ho an'ny demokrasia ny 10 ny volana septambra tena hitovizan-kevitra ary miray fo amin'ireo namana rehetrarehetra zany miady ny ampanjakana zany demokrasia zany eto Madagasikara fa raha ny zavatra iainantsika aloha ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia tena lavitra zanytsika ary miemotra tanteraka ny isa azon'ny malagasy eo amin'ny sehatry raisam-pirenena raha miresaka an'izay demokrasia izay miemotra satria nahoana tsy malalaka ny faneho-kevitra satria ianao tsy mitovy hevitra amin'trareo makasika ny base tolaire dia omeny sursis heritaona satria misy malagasy mpiray tanindrazana miaro miaro ny taniny dia vonoana no mendrika azy fihemoran'ny demokrasia avokoa zany zavatra rehetrarehetra zany satria amin'izao fotoana izao dia miara-malalitsika fa misy an'ilay izay mbola tsy levele izy ny fahalalako azy le notina avoakan'ny préfecture hoe izay anao fivoriana rehetrarehetra na ivelana na anaty trano dia tsy maintsy mahazo alalana ary tao ao ary le izy voasakany fihemorana ny demokrasia avokoa zany zavatra zany raha miresaka tsika nge manana noena manjery-pirenena
izay mbola averiko ihany aloha tena mbola isaorana anareo aloha manome sehatra fa lena manjerim-pirenena nge lasa fanana n'ilay mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy fotsiny hatramin'izay zany ka hatramin'izao satria tsy makalesona mihitsy toy izay hoe zany taratry ny fimora ny demokrasia avokoa zany 10 volana septambra tsika androany andao mba hitodika kely mba hijery ny zavatra misy atsy Nepal fa kalesona nge ny zavatra sala amin'io tena ozy hoe tena fakana lesona avy tsy hitondra tombotsoa atsika mihitsy raha sanatria tongeto zany zavatra sala amin'io fa tsy aloha hoe samy makalesona rehefa mijery an'le mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy ianao dia izay ampanohatra kely vitsy anisa sy firy arivo zay mbola matoky ny herin'ny mpitandry filaminana sy ny karazany hiaro anay tsy makalesona mihitsy zany ao anatin'ilay raharaha dia ozy hoe tsisy mpitondra tsy nilaza tsy natanjaka zany teto fa rehefa tonga amina fotoana ny sofeta tsy azon'ny olona leferina tsony dia niarana itsika ny 72 hatramin'ny 7 ary ny tena manahirana amin'ny resaka demokrasia tsika mbola Andry Rajoelina ny tena tokony akalesona voalohany indrindra amin'izany satria mbola eo amin'ny fitantanana ny firenena izy nitokanany ange ny kianjana Monjatofo tamin'izany fotoana izany no kianja ny demokrasia rehefa hanongana ny fitondrana Ravalomanana izy tamin'izany fotoana androany aiza ho aizy itsika amin'izay resaka demokrasia izay ka raha feziko izany le izy dia hoe mampalahelo nemotra be itsika raha amin'ny hoe fampanjakana ny demokrasia sy ny karazana izany le izy koa moa amin'ny lafinay tsy kolontsaintsika koa ilay izy fa terentsika hifanaraka amin'ny zavatra misy eto amintsika avokoka ozy hoe 12 volana septambra androany aloha mba samy makalesona na ny mpitondra fanjakana na ny aty misehatry ny fanoherana inona koa moa ty tsy mampahomby antsika mandrakitiny androany ty mila jerena koa zay lafin'izay ny farany dia hoe misy ilay fomba fiteny malagasy iny miresaka demokrasia tsika io dia hoe ohatra ny fotaka ataonao anaty tanana ihany io arakaraka ny mpitseranao azy no mampiritsaka azy ao anaty tananao inona ny tiako tenenina arakaraka ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ilay mpitondra fanjakana hanerena ny vahoaka malagasy zany mba tsy haneho hevitra hanerena ny vahoaka malagasy amin'izao ampitahorana azy iny ihany ange rehefa avy eo ny lasa fitaovana eo ampelantanan'ilay olona hoentiny mitrotra dia rehefa mitrotra ny malagasy dia izy fantatsika ny farany ny zava-misy Arimato Elia Rabe vahiny filohan'ny Antokotrikafo sady mpikambana eo anivon'ny fikambanana Masikoro Arivola Sampanantananarivo tapitra sady ny fotoanantsika nafana ny resaka teto inona no azonao hitondrana famtinana ireo voalaza tato anatin'ny fandarina zarahefitra na ny resaka basy toliara na ny raharam-pirenena ary afitra ihany koa ny mpanaraka ny fandarina zarahefitra amin'ity androany ity. Ity ampamarana ny fandarina zany dia tsotra raha ny mahakasika ny raharaha basy toliara dia ozy hoe tsy ny famonoan'olona akory no ampemitra anay amin'ilay tolona zay aloha zany dia mazava tsy maintsy mitohy ny tolona zay zany ilay izy mahakasika ny orinasa jiramaso ny karazany manana veriko ihany manana ny io vahaolana io tsika dia ilay menaka mavesatra io ahafahana manavitra ny toe-karen'ny firenena safidy io hijanona amin'izao ve tsika sa hitady ny fomba navotana an'ilay firenena ety ampamaranana dia mitodika amin'ny malagasy tsara sitrapo rehetrarehetra andao tsika hifanomitanana ahafahana manavitra ny tia firenena ity tsy ny malagasy atao anatin'ny Madagasikara ihany na ny miainety fa ny malagasy miparitaka erak'izao tontolo izao na le hoe diaspora reo firenena iombonantsika ity andao tsika samy ezaka hitady ny fomba andao hitambatra ahafahana manavitra ny tia Madagasikara ity tsy manana fa tsy ity tsika zay aloha tanivon'ny Otrikafo tanivon'ny Fisima fikambanana Masikoro Sampanarivo Lahitananarivo dia mieritreritra hoe tsy manana avatra Madagasikara dikan'izay saharotiny amin'ny Madagasikara zay tady ny fomba mpandrosoana ny firenena ve tsika andaotsika samy sarotiny amin'ity firenentsika ity dia zay nataoko hoe ainga eo ampelantanantsika hoentina mampandroso ny firenena makasitraka nareo teto amin'ny CM radio makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny tokantrano any